zay raha manao an'ity tsy hoe itsikera be fatany fa rehefa mba misy kosa ny mety na vita ny antso ny saotra dia zao tongavy nareo manao témoignage hoe misaotra président fa tafiditra nanay tamin'ny talata zaho tsy zany isorana fa jirama zay mba nanaiky le fampiresana ampiditra ny anareo mba nisany isorantsika maro anao misaotra anazy maro nareo ny antso anantaribio an téléphone ary nyteneniko hoe tongavy nareo mba manao témoignage am'le olona am'le zavatra natao reny mba fa tafiditra zay moko le zavatra teneniko hoe mba tiako zay zavatra zay sao de zinamako izy hoe raha lita zany de manohatra foana nenay manohatra fantrany rehefa mizavatra tsarany de toerinay aloha de azavo zay fa rehefa mba mety de misaotra zay de io zao namana vavolombelona fa hoe natafiditra izy noho ny fiarahana tato am'le fikambanana tato tamin'ny zavatra natao maro ary zareo hoany ny antso antaribia de niteniko mba tongavana tsy vavolombelona mason'olona fa tafiditra fiarahana zay tsisy ariarina ariarona alaiko tamreo aloha de azava ny resaka tsisy ina fa fiarahana ty de nintervention zao batiry aloha de azava mako zay resaka zay fatapoko fatapirenena ary de anjara ny teny araka zay zany nahatongavana eto a zay aloha dia any vato agence Ambodimita ny fivorenana trena de tamin'ny herinandroany tao Mongote mikasika ny firaisankina amin'ny fitakina ny zo tarihina Andriamatoa lita moa zany fiantsona anazy ka raha tonga eto zay de misaotra an'Andriamanitra aloha antony zavatra rehetra dia misaotra anazy Andriamatoa lita sy ny fikambanana mpanjifa fa tafiditra ny ziro noho ny fampahatsiarovana fangatana natao tany amin'ny Jirama ary dia misaotra ny Jirama koa nahatanteraka ny asany poanay sy ho an'izay vahoaka nahatafidirana ziro fa tamin'ny sabosy ny vory talata nay de tonga hoe fiaraha-miasa zany hoe ahoana ny anatanterana an'ireto zavatra ome fotoana zay am'izao mety vitanay tya am'izao mety vitanay tya zay niny andrasan'ny olona tsy io koa tsy fe andehy handory Jirama na hitory a Jirama zoanay mpanjifa nitory azy satria rehefa tsy réaliser amin'ny fotoana le izy fa kosa tsy zay ny tianay tongavana fa hoe ovina ny tanteranareo ty zavatra ome fe-potoana ary zay hoe ny 2011 hatram'izao tokony vitanay hoe mahatongavany novembre 2012 mety mari-patongavany janvier ny 2013 mari-patongavany février 2001 zay zany mba tianay ho azo any am'zareo zay vinavina fampidirana le jirony satria mampalahelo an'ireo olona reo hoe zaho atsarako am'teny fa za raha vao miteny androany io tsy maintsy ampidirana anara-pitso zany satria za tahorany fa le tsisy mpiaro ary manahoana ka zay mba tiavony namanao tahaka ny tenanao fa de hoe aza de tia tena loatra foana fa mba tsy hijereo koa ny namana sasany zay nanomezan'Andriamanitra anao fahasoavany hoe mba hijerereo na tsy hitovy aza ny fitiavanao ny olona fa mba mpitovitovy io ihany tsy resaka Jirama ihany tsika za mbola miresaka tsika mbola ho avy ny fiakarany vidiny solika mbola ho avy ny zay zavatra metraiky amin'ny fiainatsika ny aza de toko ampahafantarina foana zay zany a tsy ao anatiny hoe andeha nakorotana na hanonga mpanjakana fa ny anay de tsotra nizaniza ny tonga eo rehefa tsy milamina amin'ny fiainan'ny mpanjifa za de efa miteny zay irotsaka président république am 2018 na hanongana an'izay président république am'zao na ny président république am'zao karaha mbola misy tsy milamina amin'ny fiainan'ny mpanjifa zay tsy maintsy miteny aloha de azavo zay resaky zay sao de hoe raha lita ny andamosiny de hanongana an'io angatona tsara ny fiainana eny fanongana anazy fa zay tonga de atsarao ny fiainan'ny olona zay fotsiny ary manao ahoana ny resaka délestage nampimenimenina ny olona ny fiona délestage nilaza ry zareo fa androany hono nasaina lazaiko aminareo zany nasaina hoany Antanandrano androany tamin'ny sivy fa hoe hitokana ny centrale ry Antanandrano centrale thermique Antanandrano zay manome 40 mégawatt nasaina aloha tena tsy afeniko zany nasaina ary ny raha rindry zareo ho tongeny nefa zay fa manana fotoana manolona anao compte rendu de tsy afaka ny hoeny aho tsy afeniko anareo zany tena nasainy mba tianay ny fahitan'olona hoe teo anao mpianazo reo zao hoe rehefa miala miaina ho any délestage de misaotry zay